in this world. They resound with God's own love. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Imagine tarukwe akakita munja Katundra kanirande Timentu talita akakita munja Wala azo na atao itenan Jesosy ny andao lanitra amin'ny fifaliana. Mbola azonao atao fantatro zao finisy ny toka fa fantatro efa kaiky zany. Mbola azonao atao na mpamon'olona ary ianao na mpamon'olona irigiriny ary ianao. Mbola azonao atao zany. Mbola azonao atao mitokany an-danitra. Mbola azonao ioarana re olona efa mivavaka hatramin'izay. Selo ny loko ny vitany bariry Tarafiny maso andro milentiky Maeleza ianao hatraka omilo Evanjelo na tsara nilaretsitu Ao anatiny mafy masehonanao narebeny Voninahiny Changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the ancient words Hallelujah. Fanena lehibe indray rehefa namanala no iarabako antsika rehetrarehetra any anatin'ny tokantrano izay manaraka an'izao mpandarana izao ary tonga eto amin'ity live ity fitoam-bavaka mivantana izay arahantsika miaraka amin'ny akiradio ny fandarana ramoka izao ny groupe Saint-Maresy isika rehetra izay anatin'ny tokantrano dia ny fanena lehibe no iarabana antsika rehetra manona ny mpianarana tompo amintsika menakavy indray androany tonga eto indray ny mpianakavy ny finoana amin'izao fotoana izao hiaraka hisaotra an'Andriamanitra fo iray vava iray saina iray ho entitsika manapaka an'Andriamanitra indray amin'ity androany ity finoana iray fitiavana iray ary Andriamanitra iray ihany koa tokana ny telo izay iray no manatrika antsika ato anatin'izao fotoam-bavaka izao manona ny mpianarana Jesosy antsika rehetra samy mahery daholo indray androany araketo indray tsika ato anatin'ny fotoana eo amin'ny adiny roa sasany eo ny rahantsika eto androany na mihoatra kely ahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra ahafahantsika tena miaraka tanteraka anatin'izany hoe fanatrihan'Andriamanitra izany hoe mitohy izany fotoana izay fanataontsika teto an-trano maraina satria dia anomboka maraintsika dia efa teto mitady an'Andriamanitra tao anatin'ny vavaka isika tao anatin'ny fiderana isika tao anatin'ny toro-teny izay anosika tamin'ny maraina ny famotinana toro-teny fa mbola hitady an'Andriamanitra indray tsika androany andreny feontsika tao anatin'ny fiderana sy ny toro-teny izay horenesika amin'ity androany ity fanahitana nanao toka ity amboalohany ity androany manao hoe magnitatra amin'ny farany fa ho hitanao fa tsy ho fatantika ianao natonga eto ary tsy fotoana lany velomaina fotsiny ny fotoana tongavanao eto androany fa tena fotoana fahanao mandray herin'Andriamanitra hiantoka ny fiainanao sy mahavinao manontolo ianao Jesosy vavakantsika amin'izao fotoana izao dia mitraka ny fotoana eo ampiaratanan'Andriamanitra isika anandratra an'Andriamanitra isika hideran'Andriamanitra isika hanome voninahitra ny anarantsika hiankohaka eo anatrehantsika hitady azy amin'ny fotsika rehetra isika amin'ny alalan'ny teny amin'ny alalan'ny feo amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny fanandratan-tanana sy ny fihetsika rehetra izay ataontsika ny atokantrano any amin'izao fotoana izao eo an'Andriamanitra daholo izany rehetra izany za miafiafy mihitsy ianao fa ny Andriamanitra ao tena mahita anao androany tsisy olona hijerijery anao eo raha liderazy ianao amin'ity androany ity fa ny Andriamanitra ao androany tena andinidinika ny asany tanany dia tsy iza ny asany tanany ho dinidiniany androany fa ianao isika rehetrarehetra izay tonga eto anatrehany no hodiniany tsy jery ny olona tsy tonga eto izy tsy jery ny olona tsy misaitsaina sy tsy mibanjina azy izy androany fa ny olona hojereny sy hodiniany manokana dia isika izay tonga manatona azy ry avana milala tonga mitady azy sy mekohaka azy
manandratra azy amin'ny fotsika rehetra manome voninahitra azy amin'izao fotoana izao. Tadiava mitadiava dia ahita ianareo. Rehefa afakitsika ety am-piandohana ametraka amin'ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy manome voninahitra ianaranao izay Andriamanitra. Tonga eto anatrehanao izay Jehovandriamanitra. Mifampitantana amin'izay Jesosy mifandray amin'ny alalan'izao laivitra izay Andriamanitra. Mifandray amin'ny alalan'izao tambajotry serasera Jehovandriamanitra. Ahafahany mitady anao androany. Tonga eto indray izay Jesosy tahaka ny mifampitantana izay rehetrarehetra ny amin'ny firenena misy anay any amin'izao fotoana izao. Any amin'ny karazana firenena maro Andriamanitra mizarazaray ny firenena maro misy anay. Fa kosa Jesosy io tsy voazarazary zay raha tonga eto androany fa ifampitantana izay hiaka teo tendrombohitra masina. Anatrika anao Jehovandriamanitra satria fantatra efa eo amin'ny toerana misy anao amin'ity androany ity. Jesosy misaotra anao izay fa efa fotoana ny fanaovanay taminao ny androany ary inonay santenainay zato isan-jato mihitsy Andriamanitra fa eto ianao satria Andriamanitra velona, Andriamanitra mandre, Andriamanitra mahita, Andriamanitra mihetsika ao sazam-piandrianana. Izany no tononay androany fa tsy Andriamanitra maty, tsy Andriamanitra tsy mandre fa Andriamanitra tena miaina isanandro. Misaotra anao izay Jesosy manome voninahitra ny anaranao izay, manaja ny anaranao izay Jesosy, manandratra ny anaranao izay Jehovandriamanitra fa mendrika anao ny fisandratana rehetra, mendrika anao Andriamanitra ny fisandratana rehetra, anao avokoa izay rehetra fahefana sely, anao avokoa izay rehetra fahatsarana Jehova. Tsy misy fahatsarana eto amin'ity zao tontolo izao ity, tsy misy fahatsarana eto amin'ity tany ity Andriamanitra fa soa ihany fa ny asan'ny tananao mbola eto, soa ihany Andriamanitra fa mbola eto ny voninahitra ao, mbola hahafahanay mahita izany fahatsaranao izany Jehovandriamanitra. Mitena sy manome voninahitra anao izay, miandrandra anao izay, mikohaka aminao izay Jesosy. Izay rehetra azonay atao androany dia ataony eo amin'ny Andriamanitra Jesosy malalo. Niezaka nanao zavatra tsara izay tamin'iny herinandro ambany faliana ny olona manodidina anay, mety hanaovanay amezanay fahafaham-pon'ny patrona ny ray aman-drenina ny olona manodidina na ny fianakaviana na ny namana Jesosy. Niezaka nanao amin'izany izay fa androany izay tena ezaka kosa anome voninahitra anao, mitondra fifaliana ho anao izao tongavanay izao Jehovandriamanitra. Misy manodry hafamonjerana tsirairay avy ianao amin'ity androany ity. Ary anatin'ny tokantrano misy anay ihany Andriamanitra, aoka ny tana mahery sy ny tana masoavanao hitsotra hikasika ny tsirairay avy izay tonga eto androany Jesosy. Tsy mba misy avelanao hiala maina Jesosy malalo, tsy misy avelanao hiala maina Jesosy izay rehetra tonga eto androany. Fa obenao ny anjara sahaza ho anay Andriamanitra ray tsara indrindra, samy efa manana ny anjaranay eo aminao izahay. Fa androany ny fotoana andraisanay amin'izany. Mety eza hisandratra eto ny anaranao, mety eza omenay voninahitra eto ianao Jesosy, mety eza Andriamanitra hoderainay eto indray ny anaranao Jehovandriamanitra. Omany ny famapanahanao ry havana manara ndao tsika hideran'Andriamanitra amin'ity androany ity. Fa Andriamanitra sady masika lehibe, ny Andriamanitra izay hifafahanao. Haleloia. Tsika androany hideran'Andriamanitra ry havana. Kantsonao ao ideranao, ankalazany anaranao, mankasitraka tompo irao avonao, tsy mendrika no filinao, ary mbola no tiavinao, zay konitsika mafy.
ny fahalebiazanao. Tsy fantatra hoe taky ny ahoana zany fahalebiazanao zany Jehovandriamanitra. Lehibe loatra ange Jesosy ny toerana nametranao anay. Lehibe Andriamanitra ny toerana nametranao anay. Misy fotoana zay mieritreritra fa tsy mendrika anay ny toerana nametranao anay Jehovandriamanitra. Ny teny taminay ianao fanamorona olona tahaka ny endrikao. Olona tahaka ny endrikao ianao no ny fironinao. Jehovandriamanitra tsy mendrika an'izany toerana izany zay. Tsy mendrika an'izany toerana izany zay. Fa maninona zay no mitovy amin'ny endrikao Andriamanitra nefa zay olona tsy mendrika. Olona maloto, olona tsinitsinina. Tsy mendrika akorina dia ny anona ny anaranao Jesosy. Fa ianao rehefa nololaza Tompo, vao andeha amorona anay fotsiny ianao dia efa miteny andeha sika amorona olona tahaka ny endritsika. Ovy Andriamanitra mendrika an'izany toerana izany zay. Tsy Jehovandriamanitra. Melatranao zay. Melatranao zahay fa tsy mendrika anay izany toerana izany. Tsy mbola nijanona tamin'izany ihany. Fa mbola ozy indray ianao hoe sakaizako nareo. Mbola ozy indray ianao hoe zanako nareo. Mbola ozy indray ianao hoe vadiko nareo. No haronao tamin'ny olona akaiky indrindra Jehova. Misaotra anao zay. Mbola ozy indray ianao Jesosy. Tsy ataoko hoe mpamopo intsony ianareo, fa ataoko hoe sakaiza ianareo. Fa dia inona loatra Jesosy no nataonay mahatonga anao mametraka anay an'izany toerana izany. Fa mahatsiaro loatra rehefa tsy mendrika. Mahatsiaro loatra rehefa tsy tokony eo ny toeranay Andriamanitra. Raha ny zavatra ataonay, raha ny fahambaninay, raha ny fahalotonay, raha ny mantsintsinanay Jehovandriamanitra. Tsy mendrika an'izany toerana izany zay. Zay ny Andriamanitra mora mivadika aminao. Zay ny Andriamanitra mora tsy tia anao. Mora miala aminao ange ny fonay. Mora manadino anao ange zay Jesosy. Fa ianao no tsy manadino anao finanao vina. Isaky ny miantso anao zay dia eo ianao. Misy fotoana zay tsy miantso anao, tsy mahatsiaro anao mihitsy. Fa ianao eo foana. Dia vao miantso zay dia renao indray. Vao miantso zay, vao mitady zay dia hitanao indray. Halleluia. Misaotra anao zay Jesosy. Misaotra anao zay Andriamanitra. Fa mandraka tiany androany zay mbola mitety. Fa tsy mahita Andriamanitra tsara ohatra anao zay. Tsy mahita na fitiavana, na fahatsarana, na voninahitra, na fahendrena Jesosy falala. Tsy misaotra anao ange. Ianao rery ihany Jesosy. Ianao rery ihany. Misaotra anao zay nanaiko Andriamanitra reto olona madinika. Misaotra anao fa nanaiko Andriamanitra reto mpanota tsy mendrika Tompo. Araka ny teninao laza hoy izaho amin'ny firenena izay tsy nantsona tamin'ny anarako itia. Tsy nantsona tamin'ny anaranao zay. Fa mpanota ny fiantsonanay. Jentilisa ny fiantsonanay. Tsy mendrika ny fiantsonanay. Maloto ny fiantsonanay. Fady ny fiantsonanay. Fa mbola niseho teo anatrehanay ianao ny teny hoe tia. Misaotra Jehovandriamanitra fa tsy nisy fahasoavana lehibe noho izany. Halleluia Tompo. Amen. Isi
Andriamanitra tokana nandrasantsika tamin'ny herinandro indray malala. Mifoenao ny maraina, mitolo-masonao angely apany. Miandry an'Andriamanitra ianao fa afaka mifono maraina. Atory ianao amin'ny alina tsy mareny inona ianao, afaka trony fotsiny ianao tao. Fa miandry an'Andriamanitra ianao ampifoanao ny maraina. Hatramin'ny fiainanao faran'izay kely indrindra, iandrasantsika an'Andriamanitra. Betsaka ny olona tsy mahatsiaro an'izany. Everiny fa mandeha ho azy io fiainana io. Everiny fa normal. Raha natory izy tamin'ny alina ka mifono izy maraina. Dia mihevitra izy fa izay ny natory. Mihevitra izy fa normal izany. Mihevitra izy fa logika izany. Tsy halavana. Isan'andro isan'andro Andriamanitra dia mamoa anao eo amin'ny fandrianao. Manaitra anao amin'ny toromasonao. Manome anao tombonandro vaovao. Manome anao hery vaovao. Mbola ambony ny zany rehetrarehetra zany. Ny fiahiny ny fiainanao. Fiahiny ny hatramin'ny kely indrindra ny fiainanao. Hatramin'ny ampahany madinika indrindra. Hain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehefa. Tsy mipika mihitsy ny maso no mijery anao. Ndreo manko hiala aminao maso ka ho tonga ny fahavalana mafika ianao. Ndreo manko ry havana malala tsy ahitanao eny ka ho tonga ny taivoly hanapotika ny fiainanao. Fa tsy avelan'Andriamanitra ho tonga aminao zany. Tsy avelany satria aleluia. Tsy avelany satria eo aminao mandrakariva ny maso. Eo aminao mandrakariva ny fody. Eo aminao isan'andro ny fitiavany dravana malala. Eo aminao ny sainy. Eo aminao ny tanana. Amen Jesosy. Misaotra aminao izay. Inona ny avintsika valy azy androany. Tsy misy ravana malala. Teniko foana tsy misy. Avintsika marina izany. Andaotsika hira azy. Andaotsika hidera azy. Andaotsika nanatra azy. Andaotsika hanome voninahitra azy. Izany ihany no avintsika tao. Tenena androany misaotra Andriamanitra. Fa handray ny maso fotsiny ianao ny tipo masonao ka tsy nijery aho dia tsotra izao tsony ny fiainako. Efa maty aho, efa potika aho, efa tsy tafarina tsony aho. Fa misaotra anao fa mbola ity Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Aleluia.
salamo zany zany ny lozika an'Andriamanitra zany no mifely lozika an'Andriamanitra zany. Miandry an'Andriamanitra ianao dia mitodika Andriamanitra, dia mijery anao Andriamanitra, dia mandre anao Andriamanitra. Tsy mijanona eo, aleluia, tsy mijanona eo fa matoa ny toy hoe hira firam-baovao dia satria nisy zavatra tao, nisy zavatra namoaka an'ilay hira tao, nisy zavatra tao nataon'Andriamanitra nanosika an'ilay hira, nisy zavatra nataon'Andriamanitra tao riavana malala. Androany raha mahatsapa ianao fa no ny fahasoavan'Andriamanitra no mampizoana anao dia tenena andramina Jesosy natolotra anao ny fiainana. Samy tsika rehetra mba miteny androany Jesosy natolotra anao ny fiainana. Misy fotoantsika mandalo ady, misy fotoantsika tahian'Andriamanitra be, misy fotoantsika mitsinjatsinjaka amin'ny delan'Andriamanitra, fa misy fotoantsika tahaka ny forsena amin'ny delan'Andriamanitra. Fa tsy maninona izany, aleluia, satria tsika manompo an'Andriamanitra io ry havana malala. Tsy manompo an'Andriamanitra tsika satria misy zavatra, fa manompo an'Andriamanitra tsika satria tiantsika mihitsy Andriamanitra hitoetra sy onona eo amin'ny fiainantsika. Amen Jesosy. Tenena androany Jesosy, mitoera ianao eo amin'ny fiainako, mitoera Jesosy raha sy mitoeranao, fa omeko anao izany androany. Amen Jesosy malala. Yeah.
tsy ny arena sy ny voninahitra rehefa namalala fa Jesosy hoy Mosesy manao hoe aza mamelana ihany nde raha tsy efa mialohanay alohan'ny tafanao. Fantatry Mosesy fa na inona maha Mosesy azy, na inona mety fahafantarany zanak'Israely azy, ninona mety voninahiny tany aloha tany, elo misy tanjany tany aloha tany. Rehefa tonga ny fotoana ny rahan'Andriamanitra Mosesy, lasa natahotra Mosesy, lasa tsy sa Mosesy, tsy sa mandeha Mosesy raha tsy azo mianatra fa eo Andriamanitra. Ampy azy rehefa eo fotsiny Andriamanitra, na tsy manana ninina izy, tsy manana vatsy izy netiny, fa ampy azy ny avana malala ny fisian'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Alleluia. Ny vola sy ny arena ve, ny fahefana sy ny laza ve, ny voninahitra ve, rehefa namalala tsisy dika amin'izany raha tsy misy an'Andriamanitra ny fiainanao. Za teteny aminao fa tsy mampiadana ny malaza, tsy mampiadana ny manam-boninahitra sy manam-pahefana, tsy mampiadana ny manam-bola be, tsy mampiadana izany rehefa namalala. Fa raha manana an'Andriamanitra ianao fa tsy manana an'izany rehetrarehetra izany, ianao koa nefa tsy arina, ianao koa nefa omeny ny sahaza araka ny toro-tenitsika. Alleluia. Fa omeny anao izay sahazana rehefa namalala. Andaontsika androany mba hiteny amin'Andriamanitra hoe Jesosy aza velanao variana eto amin'izao tontolo izao ty. Aza velanao variana Andriamanitra, fa velana zao any variana amin'ny zavatra maro eto amin'izao tontolo izao ty. Fotoana fahapatoriany ny devolin'ny olona izao, andefasany hemoka mihitsy ny olona, andefasany foloka mihitsy ny olona mba hatory tsy atsero mininona intsony amin'izao amin'ny farany izao. Fa andaontsika androany mbola hiteny hoe Jesosy aza velanao variana, aza velanao Jesosy ho variana. Amen. Alleluia. Thank you.
Mifandalitsika rehefa asakasaka sy mbola miziriziry mbola tsy mety mipetraka amin'izao andro farany izao. Asakasaka izay mbola mandeha ny andro lava tamin'ity zao tontolo izao ity, fa mbola mieritreritra fa mbola ho elany eto, tsy haliavana malala. Efa madiva ifara amin'ity tantara ity rafana, madiva ifara amin'ity tantara ity. Andao hanararotritsika ny fotoana azontsika mbola hanatonana an'Andriamanitra, andao haliavana malala. Hanararotantsika andehanantsika mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Mba ho anisany ho hita ihany koa isika tahaka ny Noa izay notenenin'Andriamanitra. Aleluia. Fa i Noa kosa no nitenin'Andriamanitra. I Noa kosa tena nanao izay marina teo anatrehan'Andriamanitra izy. Na dia teo azy zao tontolo izao, nanjeny ny andro lava nihinana sy nisotro, nilalao teny amin'izao tontolo izao teny, napakabady, nanao ny zavatra rehetra variana teny amin'izao tontolo izao. Dia hitan'Andriamanitra fa i Noa kosa, na dia samy niaina teo ihany azy, samy nitady vola, samy namelom-bady aman-janaka, samy niasa, fa i Noa kosa, aleluia, ny zavatra nataony tao na natombo tamin'ny olona rehetra. Inona ny nanatombo? Dia ny samy fiara. Tsy ny olona rehetra nanao samy fiara. Ny zavatra nataon'ny olona rehetra nataony Noa. Raha niasa nanenjika lera ny olona dia maniasa koa Noa. Raha nitatitra biriky ny olona dia manitatitra koa Noa. Raha niasa tany ny olona dia niasa tany koa Noa. Nanana biby fiompo ny olona dia mikarakara ny samy koa Noa. Fa nanao samy fiara Noa, fa tsy nanao an'izany ny olona. Osy Andriamanitra, i Noa kosa dia nandeha mahitsy sy marina teo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Mba ianao koa an'izany. Tena hoe izaho koa izany hoe, aleluia. Izaho koa mba ho hitan'Andriamanitra manomboka androany. Ny fahavelomanao, aza variana ny havana malala. Famboarina samy fiara, fa mandeha ny mandeha makany amin'ny fampitehana sy faravana izao tontolo izao ity. Ndao tsika ho taraiky-keto, aleluia. Amin'izany fotoana izany, tsy misy tsony ny fitaovana anamboaranao samy fiara, tsy misy tsony ny fotoana anamboaranao samy fiara. Efa tapitra ny fotoana, tsy afaka manao lahirana inona ntsony ianao, fa teniny sao na mbola misy ny androany. Andao hanararotritsika lavana malala. Misaotra Jesosy. Tena hoe zaho koa Jesosy, mba tsara ho via hoe fa ianona kosa, fa ilina kosa, fa imarizao kosa, fa izoky Charline kosa, fa imiaja kosa, aleluia, fa ianitra Corinne kosa, tena nanao ny marina teo anatrehan'i Jehovah, fa i Sylvie kosa, aleluia, tena nanao izay marina teo anatrehan'i Jehovah. Amen. Zay nandrasako ange Jesosy.
Jesosy malala. Raha misy tena fanerenay ry havana malala, ny fanerena tena ngeza indrindra hatramina nomponay an'Andriamanitra dia izay ho any an-danitra. Haleloia. Izay ho any an-danitra. Fa zao tsy ampy izany. Fa sady ho any an-danitra izay no mba te hitondra olona ho any an-danitra ihany koa. Ohatran'ny tsy feny ihany ny fifaliana, ohatran'ny tsy ampy ihany raha hoe izay tonga amin'ny tanam-polo tsy mba mitondra nizaniza kory, tsy mba nisy fotoana anaty iray mety anahelo ihany. Ataovy am-pona kosa ny androany. Za Jesosy sady teo any an-danitra. Haleloia. Mite hitondra olona ho any aho. Arenge mahatonga antsika manasa olona foana nefany miteny foana hoe ataovy ny asan'Andriamanitra, asaony olona fa hitondra olona tsika reto. Jesosy rehefa mitsangana tamin'ny maty Jesosy dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa rehefa mitsangana Jesosy dia tsy izy ireo no mitsangana tamin'ny maty tamin'ny fotoana iny, fa mitsangana tamin'ny maty daholo ny olo-masina tany aloha, izany hoe ny olona masina efa maty talohany dia nitsangana tamin'ny maty dia niara-niakatra amin'ny any an-danitra ireny olona ireny, satria Jesosy tsy niditra rery tany fa nentiny ny voaloham-bokatra, nentiny niara-niditra amin'ny any amin'ny voninahitra ireo olo-masina tany aloha tany. Ry Abrahama zany zao efa any, ry Davida zany zao efa any, ry Josepha efa any reny, ry Isaka, ry Jeremia, ry Ezekely efa any daholo reny, satria efa nentiny Jesosy niakatra reny tamin'izy mitsangana tamin'ny maty. Haleloia. Na dia Jesosy azy dia tsy niditra rery tany amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa mitondra olona izy tany. Izany no mahatonga antsika mangetaheta foana Jesosy ampiaso izay fa izay koa te hitony mitondra olona ho any, sady miezaka ny ho antsika no miezaka misisika hitondra olona ho antsika. Haleloia. Dia mahatsitsika rery miditra any voalohany indrindra hitrany dia ny ankohonanao. Haleloia. Tsofirany ny ankohonanao, ny ho any an-danitra miaraka aminao, hifampitantana aminao, dia miampita makany amin'ny havana, miampita makany amin'ny namana, makany amin'ny mpiara-masa sy ny olona rehetrarehetra izay olo-patatrao mba hiditra ho any an-danitra ny isika rehetrarehetra. Hifampitsotra antsika ato anatin'ny tery ity, hifanenta antsika ato anatin'ny tery ity hamarana antsika ny fiderana. Ataontsika sila mahafinaritra be ity dia hiaraka hifanenta antsika ao anatin'ny hira. Haleloia. Manana mihitsy anao etaeta hoe za Jesosy tena faly. Haleloia. Mba hoaniko ny groupe izay maharesy. Haleloia. Mba hoaniko ny mpanaraka fanaraka. Amen. Tsika rehetrarehetra izay tonga eto androany hoany daholo tsika. Haleloia. Nianzo azy ireo fomba hiara-hitonany. Maro ireo fanandriana fa vitsy ihany no milaza hoe
Ataovy tombavako mihitsy androany hoe za Jesosy a tena teo any a za Jesosy a tsy leo amin'ny fananarana tsy leo ny antsoantso a fa za teo any Jesosy teo any an-danitra daholo tsika ravana rehefa afaka tsika ho amin'ny tenin'Andriamanitra androany a naiza naiza ny toerana misy anao dia mangatah ianao androany hoe tompo mba mitenenako ato anatin'ity tokantranoko ity mitenena ato anatin'ity foko ity azavelanao diso anjara Jesosy androany fa omeo anjara voatendry amin'ny teninao misaotra anao zay Jesosy amin'ny fotoana androany misaotra anao zay Jesosy amin'ity andro androany ity andro sabata fahafinaretana sabata mahafinaritra andraisanay hery andraisanay kasika iamanay aminao misaotra ny amin'reto mpanomponao izay tonga miaraka aminay eto androany miara-miodidinao miseza fiandriananao Jehovah'Andriamanitra miandry lay anjara loharano velona iboboky mivoaka avy eo miseza fiandriananao andray amin'izany daholo zay herinandro vaovao atrehanay herinandro atrehanay amin'ny kery sy ny voninahitra tena hoe amina herim-batana heritsaina hery ara-panahy no hiatrehanay ny tontolo herinandro ray satria androany zay dia vokisana ny teninao vokisana fifandraisana aminao azonay antoka Jehovah'Andriamanitra fa tena aomby ny herinandronay a tsy ho resy zay amin'ny herinandro io a ary androany dia tonga ny fotoana inona ny teninao dia manoloananao ty mpanomponao mitenena amiko Andriamanitra mitenena amiko ampita amin'reto mpanomponao zay mangetaheta mananty vava mananty tanana tompo ihany ny teninao mitenena fa voninkenanao zay ny fanatrehana ratsy rehetra roahana sy didina menarina mahery Jesosy Kristy tompo ny sabata tsy anakery tsy anapahefana eto amin'izao toerana izao fa ny teny zay hotoriana eto androany dia ilatsaka ty anatin'ny fonay tahaka ny ranonando tahaka ny rano no rambatra vatra hirotsaka amin'ny tany ay Andriamanitra dia voto avokoa izay amin'ny tena dia tsy miala etsaka tsy voto ny fahasoavana voto mponoana voto ny hery anara-maherinao Jesosy Kristy tompo ny sabata mangatahana izany vavaka izany mitenena Jesosy io halleluia amen ataontsika ty anankiray ty a dia hitsakatra any amin'ny tenin'Andriamanitra isika maka toerana tsara ianao a maka baiboly a iany tenin'Andriamanitra isika Do
lehibe ny eo amitsika tsiray avy lay amty androany ty a de za matoko sy mino fa efa nahery ianao a anatin'izay fotoamavaky zay fa mino koa fa mbola andray ianao a ao anatin'izao toriteny zao de miraba antsika rehetrarehetra tratran'izao sabata mahafinaritra izao a ny tanàn'andriamanitra ikasika atsika tsiray avy tany tompo ranabavoberta kodanela finona lina artisanat de Madagascar Mario Elali Anjasika Patitsi Kodaneoni Jesosy Pandresy Tsily Amboaramiel Kodanela Marina Tiana Selina Rosemina tahiny tompo avokoa Marijo isika rehetrarehetra Sandra Raingo Raharmanina Tsioli tahiny Jesosy tonga soa Anjasika Patitsi tahiny tompotsika rehetrarehetra falibe mihitsy a mahita anareo a amin'izao andro izao ifampahirindray tsika androany amin'ny tenin'Andriamanitra vetranerasika tahiny tompo Miria Erika Kadaka tonga soa daholo na rehetrarehetra ny tenin'Andriamanitra zay jerentsika androany dia amin'ny asan'ny apôstôly a toko 5 manontolo zareo tsy eo manontolo moa zany fa andininy voalohany a hatrany amin'ilay
andiny fadimy amby telopolo zany hoe le tapany misy tapany roa mantsy ny apôstôly apôstôly ndray a andiny voalohany ka hatramin'ny fadimy amby telopolo dia ny faharoa ny andiny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny faharaiky amby efapolo ka tsy le faharoa ny jezika fa le voalohany lava dia lava ny ten'Andriamanitra hoe vakiko manontolo izy ity a mba angatsika fampiarena sy ampahazava atsika nyzay tokony olazaina Marie Hortensine Iama tahiny Jesosy sy tiana rakotarzaka adonina Suzelle lakikilonga soa meva tahiny tompo razana so Sylvie halleloia tonga dia maky ten'Andriamanitra avy atrany atsika fa fotoana atsika koa moa eo ihany asany apôstôly toko fadimy amby folo soramary dia zao ny nifadirany sasany ny amin'ny famorana sy ny nataon'ny apôstôly sy ny lolona tany Jerosalema tamin'izany amen andeny ny voalohany mitsaritsika na dia amaky angakaingana ry mba tsy ahalava be ny fotoanantsika anaran Jesosy andiny voalohany ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe raha tsy forana araka amin'ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo fonjena ary efa mifanditra sy ny adevitra be tamin'izany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia ny fanarahana ny akaran'izy roa lahy sy ny sasany koa akany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny olona anadina izany teny ny adikevitra izany ary efa nanatitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky ny any Fonika sy Samaria izy ilaza ny ovan'ny ny jentilisa dia nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra izany ary efa tonga tany Jerosalema izy dia raisy ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny olona ka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny mbany azy jovavolombelona zany zareo fa ny mino sasany izay isan'ny natokony faritra kosa dia mitsangana ka nanao hoe tsy mahisy forany reny ka asaina mitandrina ny lalàn'i Mosesy zay vao afaka hiditra ao am-piangonana zany zay vao afaka hiditra ao amin'ny asa fanompoana ary dia nivory ny apôstôly sy ny olona mba hevitra izany zavatra izany ary efa nisy adevitra be ihany dia mitsangana Petera ka nanao taminy hoe rahalahy fantatra reo efa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa mifidy teo aminareo fa mivavako no andresan'ny jentilisa amin'ny tenin'ny filazantsara ka inoy ary Andriamanitra zay mahalala ny fo efa volombelony tamin'ny nanomezana antsika ny fanamasina tahaka atsika koa fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nidioviny tamin'ny finoana ny foky koa nahoana ianareo no makafanan'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zuga amin'ny vozon'ny mpianatra zay tsy zakany ranjanantsika na isika hoentina fa mino isika fa mifahasoavan'i Jesosy tompony hamonjena antsika dia tahaka ny azy ihany koa dia mahina ny olona rehetra ka niaino ny Barnabasy sy Saoly izay nilaza ny famantarana sy ny fahagaganana mpanaovan'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa ary efa nitsahatra tsy niteny izy roalahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe rahalahy mino ahy Simeona dia nanambara izay nitsijovan'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany analany olona amin'ny ankalazan'ny anarany ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe rehefa afaka izany dia verina ka anangana ny tranolay an'i Davida izay efa nianjera ary anangana izay efa rava ao aho ka anamboatra azy indray dia hitady ny tompo ny olona sisa amin'ny jentilisa rehetra izay efa niantsoina ny anarako ho Jehova izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany ka dia izao no hevitro tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ao amin'Andriamanitra fa ao ka nohatra epistily aminy isika mba hifadin'ny tena fahavetavetana terina amin'ny samby sy ny fijangajangana sy ny zavatra kendaina sy ny raha fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàna Mosesy fa vakiana ao amin'ny sinagoga rehetra isajabatany teniny ary sitraky ny apôstôly sy ny olona mba amin'ny fiangonana rehetra ny fidy ny olona amin'ny namany mba irahina hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy ka ny Antiokia dia Joda izay teo Barsabasy sy Silasy izay le lasa mitsara laza eo amin'ny rahalahy ary nanohitra taratasy izy hoentindreo dia izao le taratasy ny apôstôly sy ny rahalahy olona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay any Antiokia Syria sy Kilikia satria efa renay fa ny sasany izay avy taty aminareo dia namadika an'sainareo ka nefa tsy nasaina nanao izany izy dia sitrakay rehefa nifanapa-kevitra ny fidy olona irahanaka aty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra
ho voninahity ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika dia ny rainay Jodas sy Silasy sady ilaza mivavaizany teny izany koa fa sitraky ny fanamasina sy izahay tsy ampitondra hita mavesatra anareo fa tsy zao zavatra tsy maintsy hitandremana izao ihany dia ny fadianareo ny ena terina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kiandaina ary ny fijangajangana raha mahatandry tena mifahajana anareo dia ho soa veloma ianareo toizantsika ihany fa ny zavatra kely andiny fatelopolo ary efa nalefana izy ireo dia nidina nakany Antiokia ary namory olona maro izy dia natolon'ilay epistily ary noho ny efa nanaky ny olona dia nifaly no nianatra tsara ary satria mpaminany Jodas sy Silasy dia nampirisika ny rahalahy tamin'ny teny maro izy ka nampahery azy ary efa nitoetra elaela teo izy ireo dia nampandehan'ny rahalahy soamatsara ho any amin'ny jainaniraka azy ary Paoly sy Barnabasy kosa nipetra tany Antiokia dia nampianatra sy nitory ny tenin'ny tompo izy raha mba amin'ny maro koa. Halleluia, amen. Lavalava izay tenin'Andriamanitra zay raha fitinana io teny io dia izao misy fifandirana ary le fifandirana ty tamin'ny voalohany entre ny mpianatra sy ny fariseo fa ny nampalahelo ity asan'ny apôstôly toko 5:10 ty dia kiondalana angezave teo amin'ny asa fitoriana teo amin'ny asa fitorian'ny mpianatra raha lasa nampavomalala ny anazavaka anazy ianao an'izany dia izao mivariana moa fa ny asan'ny apôstôly dia somary ny sasasasaka teo zany teo amin'ny 5 nanomboka ny sasaka ny asan'ny apôstôly zany hoe raha nytantaraina ny asa nataon'ny mpianatra zany hoe kiondalana angezabe anankiray teo amin'ny filazantsara io asan'ny apôstôly toko 5:10 zao le ady hevitra misy jentilisa hiditra ao amin'ny tempoly ny jentilisa zy hiditra ao amin'ny tempoly nefa dia tsy mahazaka ny didin'Andriamanitra sy ny lalàna izay nitandreman'ny mpianatra hatramin'izay ny fahitan'izy ireo an'le didin'Andriamanitra dia mavesatra loatra ny zavatra nampalahelo tamin'ity tantara ity dia zao tsy ny fariseo sy ny mpianatra tsony no nifanditra fa ny mpianatra samy mpianatra raha miverina mamaika mihitsika dinio tsara dia vakeo hatramin'ny teny baboly teny vazaha fa lasa nisy fisarahana ny hevitry ny mpianatra Petera sy Jakoba sy ny tariny dia i Paoly Silasy sy ny tariny lasa nanana hevitra anankiroa lasa nisarak'hevitra zany ny mpianatra ho an'ny Petera dia ho an'ny Jakoba dia zao ny hevitra zareo satria zao zany ireo olona ireo zany te hiditra ao amin'ny tempoly te hanompan'Andriamanitra fa na dia ny famorana aza dia tsy tiandry zareo ekena misy olona zany ny ivelany ny atao hoe jentilisa dia olona tsy mahalala an'Andriamanitra olona zao tontolo izao nisy jentilisa ny alolalana an'ireo Cornelio ny anarany i Cornelio dia nianatra tenin'Andriamanitra i Cornelio dia tena mpianatra ry Petera ary nisy koa ilay mpiandro fonjan'ry Paoly tao amin'le i Paoly sy Silasy le niovitrofotra ny trano dia resaka amony tena le miaramila dia tsy namony tena izy tsy navelan'izy roa lahy amony tena nentiny tany tongavatany an-trano dia nampianarany tenin'Andriamanitra inona moa ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra teny didin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra izay ampianaran'ny apôstôly dia izay nampianaran'i Jesosy i Jesosy dia nanao izay hatanteraka ny tenin'Andriamanitra izay didin'Andriamanitra teo amin'i Jesosy zany tany amin'ny testamenta taloha dia nananganan'Andriamanitra olona foana hitarika ny olona nanangana mpampianatra izy mpaminany izy nanangana mpitsara izy nanangana mpanjaka izy nanangana mpaminany izy nanangana mpitarika tahak'andro Mosesy mba nino amerina ny olona amin'ny laoniny hitazona ny lalan'ny olona
tsy vilivily amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay foana ny zavanizy. Ary sarotra amin'ny olona nefa nitandrina didin'Andriamanitra. Tsy tian'ny olona moa zany nitandrina didin'Andriamanitra. Dia miala kely foana ny olona dia miverina, dia miala kely foana ny olona dia miverina. Tamin'ny andron Jesosy dia Jesosy namerina ny olona ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tena namerina ary ny formeny mpianatra mba hampianatra ihany koa izay nampianaran'i Jesosy ny mpianatra. Dia mazava amintsika zany fa hatreo amin'ny mpianatra dia didin'Andriamanitra tsisy mitapoka, tsisy nanesorina, tsisy nanalana no nampianarana Jesosy an'ireo mpianatra eo. Izay koa ny andeha ho ampianarana ny mpianatra mandeha eny amin'izao tontolo izao nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanana azy. Baiko ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny mpianatra Jesosy. Ny mpianatra indray anana mpianatra. Ireo zany mpianatra Jesosy. Iza zany ny tena mpampianatra an'ireo? Jesosy. Tsy miainga avy any amin'ny Jesosy ny hidiny. Tonga ny fandrosoana, nanomboka ny miparitaka ny filazantsara, nanomboka ny maro ny olona ny faneraserana, tonga amin'izay reto roalahy reto. Andeha ho any Jerosalema izy. Dia misy olona te hiditra ao amin'ny tempoly. Fa rehefa hiditra ao amin'ny tempoly izy dia mety aminy ihany ilay hivavaka amin'ny Jehovahandriamanitra. Mangetahety izy tsy hivavaka amin'ny Jehovahandriamanitra. I Paoly sy Barnabasy koa etsy tsy mitsahatra ny mijoro vavolombelona ny amin'ny fanivavaka sy ny fanasitranana sy ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny olona izay nitoriany teny. Fantatsika tsara Paoly zany fa sarotiny amin'ny didin'Andriamanitra, amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Dia mahina ny fijona vavolombelona zany ny olona dia te hivavaka. Fa nefa indray ny olona rehefa mahita ny hoe atao hivavaka dia mahita hoe inona avy ny atao rehefa hivavaka dia ohatra ny malaina kely indray. Ireo olona reny efa hita ny mpianatra sy ny fariseho sy ny olona rehetra eo am-baravaran'ny tempoly. Inona ary no atao? Ilay olona te hiditra, mahafinaritra azy ny hivavaka, maharesy lahatra ny fijona vavolombelona izay ataon'ny Paoly sy Barnabasy. Fa misy zavatra indray manahaka an'zy zareo, tahaka an'ireo didy samihafa, ny famorana, ny didin'Andriamanitra. Amin'ireo olona ireo vato misakana ireo zavatra ireo, ngeza be aminy ireo. Eo anenanenana zany, maheno fijona vavolombelona sy fampaherezan'ny Paoly tena ohatra maresary. No androso andeha androso inona avy ny tandremana? Ny vory ny mpianatra. Ny vory niaraka tamin'ny olona teo amin'ny famompona. Zao ny zavatra tamin'ny tenin'ny heviny teo daholo. Ny sasany teny hoe rahalahy fa Andriamanitra nge rahalahy fahasoavany, tsika nge rahalahy tsy ohatr'izao tsika raha tsy noho ny fanamasina. Sy ndao fa tsika mino fa fahasoavan'ny tompo, fahasoavan'i Jesosy ny amonjelantsika fa tsy zany izy ioga zany. Hoy ilay tenin'Andriamanitra neva ny antsika vakiny hoy izy Petera, rahalahy fantatreo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia any amin'ny faraparany amin'ny 10 any, 15. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavombelona tamin'ny namezantsika amin'ny fanamasina tahaka antsika koa, fa tsy nataony misy ampako isika sy izy, fa nidivo tamin'ny foroana ny fony. Koa nahoana ianareo makafanan'Andriamanitra tamin'ny fametrahanareo zioka amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zakany zanatsika, razantsika azafady, izay tsy zakany razantsika na isika hoentana. Fa mino isika fa mifahafahavan'i Jesosy tompo namonjelantsika. Inona zany zava-mitranga eto raha mandinikytsika eto amin'ity asan'ny apôstôly 5:10 ity zany. Io le konsily
io le irairain'ny olona be mihitsy hoe nisy reo aza manao anjamba ny mpianatra nge efa nisan'le consigne lehibe an'ny mpianatra sy ny fariseo sy ny gentlisy niarahana tambatadabatra boribory efa nisy kosa ranga iny efa ny fanarahana ina no fanarahana hitadiavana maromaritra iraisana mba hidiran'ny gentilisa ao amin'ny tetory zay zany ny antony latabatra boribory teto ho boriborina ho arrondissena zany sareo teo carré be mihitsy miaraka amin'andriamanitra carré tandrema ny andro sabata carré zany fa tsy hoe tandrema ny andro sabata na zay mety aminareo zany izy rehefa arrondissena rehefa boriborina zany ny zavatra ohatra tapatapaka koa ny micro fa asoa azamiana tsika alo misy fanamboarana kely vetivety azafady miaratsinikely ao maheno tsara amizay ka mitsika mety tsy tapatapaka ntsony ao mety tsy de tapatapaka ntsony tapatapaka izy teo zao hoe tsy tapatapaka ntsony sady alefaso ihany ny zadoritsika ohatra mitady signal tapaka izy zany tsy tokony tapaka ty tena tokony maheno ty fampianarana ty hatramy farany tsika rehetrarehetra androany fa kiondalana koa ty zavatra toriana androany ty alleloia zao zany ny tanjony ty concile ity andatabatra boribory ny mba hitadiavana maromaro ty raisa fa ohatra ny hita hoe tena mizaka zioka loatra retolona vaovao be hiditra ao amin'ny tempoly zava-dehibe tamin'ny mpianatra sy ny sasany tamin'ny mpianatra sy ny olona zay mivory teo ny fidirana ao amin'ny tempoly za mitenanao androany tsy mifidirana ao amin'ny tempoly ny zava-dehibe fa mifidirana ny an-danitra ny mahamaro ny olona ivavaka ve ny zava-dehibe avelao ataoko miditra daholo zareo dia alao fa aok'izay le carré be anareo carré be loatra nareo ny mpianatra hatramin'izay zao ny olona lasa misanasana fa zao andao mba ho boriboriny andao fa olombelona daholo ingetsika manana fahalemena ingetsika andao moe zay zany ny tanjo re de zao am'izay mizara ny hevitra ny mpianatra i Petera sy Jakoba nandray ny hevitra hoe andao ampidiriny reo olo reo andao ho alefahany ty zavatra ty mafesatra loatra nazatsika nange tsy nazaka ny ozy izy misy fahamarinany betsaka tamin'ny zanak'Israely tsy nazaka ny didin'Andriamanitra fa tehiteny aminao aizany nefa ranony olona tsy nazaka ny didin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha tao amin'ny testamenta taloha feno olona maty tany anefitra feno olona maty tany anefitra raha ho savaitsika ny historika an'ireny olona rehetrarehetra reny dia olona tsy nazaka didin'Andriamanitra daholo reny mbola nivadika tamin'Andriamanitra tsy nahita ny didin'Andriamanitra ho tsara ho mendrika ho mitandremana ry avana misy ny atao hoe Salamo 8:1 dia vavakio fa misy olona tsy voatanisa manoratra ny fitiavana ny didin'Andriamanitra raha nosoratana ny Salamo 119 tena mamy amin'ny olona nanoatra ny Salamo 119 ny mitandrina ny didin'Andriamanitra betsaka amin'ireo olona tao amin'ny baiboly lohany amin'izany Davida ry havana marara zany mitandrina didin'Andriamanitra na avariana tatyarina misy mpianatra tafalatsaka tanaty fakapanahy nieritreritra nanome teny fa mavesatra loatra io tena zioka mavesatra loatra io adinony ny tenin'i Jesosy ny anaraniko eto ny ziokako ka ny anaraniko eto ny ziokako ny zioka ry havana tsy voatery avesatra fa ny zioka tena atao ampifanarahana ny dia amina olona anankiroa na zavatra anankiroa na biby anankiroa miara-mandeha zay ny zioka
raha mena zioka asika ampiarahana amin'ny zioka an' Jesosy dia misy an'le hazo mandeha dia miara mandeha. Fanavariana ny tenin'ny Petera teto hoe maninontsika ao izy no rehefa na ametraka zioka amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zakany razantsika na isika hoentina. Dia izao ny zavatra mitsanga dia nangina ny olona rehetra. Dia niteny indray izy Barnabasy sy Paoly izay nilaza famantarana sy fahagagana nampanaovon'Andriamanitra azy tany amin'ny Saint-Denis. Inona zany zavatra mitsanga eto? Niteny zany Petera, ao mora lava aza tao an'izany le olona lehibe Paoly sy Barnabasy le marina mijoro vavolombelona ny amin'ny fanasitsarana narain'ny olona noho nino no fitandremana didin'Andriamanitra. Azonareo ny sasany tena tsy atao malefadefaka io, ny sasany tena io nahasoanay rahalahy tany zay rahalahy nisy olona tena nataony tanjona fahamasinana tonga rahalahy dia sitrana ny aretina nisy olona rahalahy tary ranabavy nisy ranabavy voatery koa no ranabavy someve tena tao anatin'ny aretina zany fa tonga zany te niala tamin'ny fijerijejona niala tamin'ny tsy fahamasinana fa tonga dia io hitanareo sitrana io nangina ray ny olona jery zany a. Alleluia. Rehefa nitsahatra ny teny izy raha dia namaly Jakoba, teny indray Jakoba rahalahy menotsika. Dia niteniteny teo izy any amin'ny andika sivifolo izao ny hevitra izy tsy mety raha isika manome fahasairanana ny amin'ny jentilisa izay miverina ao amin'Andriamanitra. Fa izao ny ataontsika. Loatsika nomatra lalàna vitsivitsy fotsiny, tsy zakan'ireo zany rehetra rehetra zany. Fa ndao ho fehezitsika ho lalàna vitsivitsy fotsiny ireo. Dia ndao tenentsika fotsiny hoe aza mihinana hena fahavetavetana tena misampy dia aza mijangajanga dia aza mihinana zavatra kendainy zany biby maloty ihany zany ohatra ny saka ny bitro le mantsy tsy alatsadra fa kendainy ohatra tsy haiko inavy ny biby hoe saka bitro le kapohana kendainy rehefa tsy alatsadra zavatra kendainy sy ny rà tsika no manareza tsy malala tsika tsy mihinana rà eto amin'ity concile ity zany na nyresy lahatra hoe mafy ny dity na tsy mafy ny rà tsy fihinana foana aza mihinana reny boudin reny nareo hoe boudin hitanareo le boudin eny amin'ny varotra eny rà boudin fotsy na boudin mena rà na ohatra hoe mamono akoho nareo dia tapahana ny lohany dia iny ràna koa iny ario tsy mihinana an'iny tsika mety mbola tsy mahafantatra an'izany angambonareo fa eto dia fantatsika fa na ny mpianatra izay tena resy lahatra fa tokony tandremana didin'Andriamanitra na mpianatra izay resy lahatra tokony tandremana didin'Andriamanitra fa miteny kosa hoe soma vesana loatra amareo olonareo zay io zany tsara fantatra i Jakoba sy Petera tsy hoe miala amin'ny didin'Andriamanitra fa miaraka amin'ny Petera sy Barnabasy ihany izy mitandrina fatratra amin'ny didin'Andriamanitra izay nampianaran'i Jesosy anazy fa izy fotsiny mieritreritra hoe sao dia tsisy olona atao am-piangonana rahalahy sao dia vitsy manaraka leva ro mampiolona fa zao ndao zofotsy asitsika tandreman'ireo ny essentiel amin'izareo zany dia zao aza mihinana hena tena misampy da aza mijangajanga na zavatra kendaina sy rà vitsy zay vitanareo zay dia milaminareo hatramin'ny razana fahiny dia manana izay nitory azy tsy diantsika tsony efa vakitsika tao zay zany ny fehany ilay boudin fotsy koa raka raha ihany fa ohatra ny tenyteny zay dia ohatra mivadika fotsifotsy fa raha ihany koa ny boudin fotsy zay aloha tsy mahalany fantany oatra dia avery mahalany fantaninareo dia zay le zavatra mitrano ny mpianatra 12 tsy nizongozona tamin'ny finoany ny mpianatra 1 azafady eny 12 efa nisolo zareo ty zavatra tsara fantatrareo ny mpianatra Jesosy direkta na dia teo ary zany ady hevitra zany tsy nisy niozongozona ny finoany ny tandrina didin'Andriamanitra ireo maty martyr ireo tsy niala tao anatin'ireo ny fitiavana an'Andriamanitra fa ny tena nampalahelo dia zao io maromaro tsiraisana izay nidinihana tao amin'ny asan'ny apôstôly 15 dia nisy fiantraikany tsy tamin'ny mpianatra Jesosy fa tamin'ny mpianatra ny mpianatra Jesosy sy ny nanaraka rehetra taty ary
zao ny zavatra nitranga nitenenina fotsiny zany le olo reo hoe aza manao reto zavatra efatra nadimy reto fotsiny nareo de efa milamina io fa ina moa le tsy azo atao tsy te misy firy le raha lafa zao fotsiny aza mihinana hena terina misampy aza mihinana raha aza mihinana zavatra kendainy de aza mitsangatsanga zay kosa tandremo kosa zay efa zay fotsiny afa ezahany zay mbola ezahana koziny olo azonareo ho an'ny mpianatra tsy niova ny hafanampon'ny mpianatra fa teto fitsinjovana any jentilisa hiditra amin'ny tempoly tsara fantatrareo fa Cornelion tsy niditra tao amin'ny tempoly fa io vaovao vita batisa ilay mpiambina ny fonja tamin'ny andro ny Paul tsy niditra tempoly fa ny andra tenin'Andriamanitra tao an-tranony izy menakavo dia vita batisa raha eto amin'ny fandarana andramoka izao ianareo isika raha teo tsy manana tempoly tsy ny fidirana tempoly ny zava-jatsy mitena hoe miala amin'ny tempoly na avany amin'ny tempoly ianao fa raha zava-dehibe roatra aminay ny tempoly tena tsy maintsy nataony amin'ny vady izay mety nanofatsika salina na naraka tsy amin'ny sakafo hoaninay azy anofana salina tsy maninona raha zay tena zava-dehibe lalam-pamonjena andehanana any an-danitra fa ny problème amin'ny mpianatra teto ny problème ny olona nanaovana tandavatra boribory teny mba isiny reto jentilisa reto hiditra ao amin'ny tempoly amin'izay dia ho takalon'izay tsy etiditra zareo raha tsy nahena arak'izay mety nilazain'ireo fa zika manafesatra tsy idirana amin'ny tempoly ny tanjotsika mampionina ny tanjotsika ny tropy izay maharesy tsy ho boriboritsika io tenin'Andriamanitra tsy ho boriboritsika io didin'Andriamanitra io zao ny fomba fisainantsika eto amin'ity fandarana andramoka izao ty io no misy alleloia Paoly sy Barnabasy ninninona tenen'ny mpianatra hoe alao raha tena ohatrao tsy nitsahatra Paoly sy Barnabasy nilaza tamin'ny olona teo sy ny teny tamin'ny mpianatra eo rahalahy io ny efa tahin'ny tompanetany amin'ny alehanetany sitrana ngeny vahoaka nitsangana ngeny maty ahoana ny anolotsika ty filazany tsara ity nahoana lazaitsika fa mavesatra ny zavatra tsara ny avana tsy mba mora zany raha misy mivarotra zavatra aminao azy misy mivarotra tomobile aminao mora be mihitsy aza tonga dia mividy aloha midikodona ihany aloha mijery fa mety misy antony amanto mora loatra ny zavatra rehefa mora loatra aza maha gratuit ny fandarana andramoka izao noeritreretinao hoe mety zavatra ratsy matomora fa tsy misy zavatra tsara ka mora tsy misy zavatra tsara ka vidinao mora ry havana malalo fa tetile ovain'ny mpianatra sasasasany sy ny olona nanaritra teo ny tomba mbidiny lanitra tsy resy lahatra Paoly sy Barnabasy Paoly sy Barnabasy dia resy lahatra fa matoa Jesosy mihitsy no maty teo ambony azo finjalena mba azahoantsika ny lanitra fa tsy ondry na zanakombo mifana na voromailala aina nahoantsika ny eritreritra fa mora sy tena malalaka tena mora azo kely ny avy ny zanany an-danitra zany sady ho azo nyretolo reto zany ny vandrina mafana no azo ny valala manatody zay farak'izay minimum manididy fa midinany amin'ny tempoly ho any an-danitra tsy voateny ao anatin'izany ny fanajana ray aman-dreny teo dia efa tsy nampianarina ny mpianatra izay vaovao ny jentilisa tihitra ao amin'ny tempoly ny didy faefatra tanyamany andro sabata aina zany raha ato anatin'ny vatatsika dia le lalandra lehibe zany didy faefatra zany misy lalandra kely amitsika zao mety misy efa lalandra kely zany zao lalandra kely any amin'ny orokany mety efa za hoe tsy de mare fofona ohatran'ny mampinona raha fofona lavitra be fatany inony zany za mbola efa eo amin'ny vavolo kely izy hoe izay mariny efa misy lalandra kely maty tsany any anatin'ny orokany ohatra azonareo matona reo tsy de mahita tsara io misy lalandra kely tsy mety any fa tsy manakana anareo tsy ahita fa ny didy faefatra lalandra be le artera ngeza izy raha iny ny tapaka tonga dia maty nefa tao anatin'ireo didy minimum zay nomeny
ny zareo tandremany olona tsy tafiditra didy faefatra lay antony atogavantsika eto androany ahoana no anesorana an'izany sory ny fiainana sory sy ny fifaliana sory sy ny fandresitsika ty andro androany voalaza ny didy faefatra i Paoly sy Barnabasy sy vonina ny analan'izany ozy Paoly sy Barnabasy mavesatra aminy tereoany izy raha mba hitandrina zany ozy Paoly zany namonjena anako zany keo sisy Paoly mbola tao anatin'ny génération ny olona tena mivonjeny Jesosy tamin'izany nampianarina nandritry ny telo taona sy tapany inona ny anarana telo taona sy tapany nareo fotsiny ho tandremana ny anaran'ny Paoly hatramin'ny kely indrindra ary tsy tiany Paoly avotsitsy zany mety misy mpanompon'Andriamanitra miteny aminareo tsy aza mitandrina an'izao zany fa tsy nandalo tamin'izany izy tsy nandalo tamin'izany izy fa tonga dia lamba be fiainana fa ny fiainanay ry havana izay menakavy kely zao ry havana raha tsy lavitra no mi 4 raha mbola velona azy raha tsy no mididin'Andriamanitra raha misy konsily mbola iverina isy konsily manaraka anay ary za mitenanao fa io konsily io mbola misy am'izao tsy andatabatra boribory fotsiny fa ny olona samy miembo eny amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra eny ao no miteny hoe mavesatra be reto aminareo raharaharato ao no miteny takany Petera sy Jakoba eny anivon'ny Facebook réseaux sociaux eny hoe tsisy an'izany reto efa fahasoavan'Andriamanitra reto zao ahoana ny hitandremantsika an'izany didy zany ozy izy Paoly zany natandrina an'izany zany natandrina an'izany ozy izy Paoly ary fantatro izy Paoly fa ny anton'izao fahombiazako zao ny fitandremako an'izany dia zao ny zavatra nitranga vita ny konsily no sara talana amin'izay samy nandeha namonjy ny asa fitoriana any amin'ny faraparany any dia zao ny zavatra mba voalaza 5:30 asany apôstôly 5:20 ary Paoly sy Barnabasy kosa nitoetra tany Antiokia dia nampianatra sy nitoro ny tenin'ny tompo izy roa mba amin'ny maro zany hoe manino tsy lesy lahatra ngetra reo teo amin'ilay konsily ndavaina fotsiny ngeny io hoe fa ny zavatra voaren'ny olona dia za miteny anao raha nisy olona zato ny vory tao nisy 90 tamin'ireo nandray an'ilay teny hoe reto fotsiny tandremana Paoly sy Barnabasy nataony voalohany ala teo ny teoriany ihany ny tokony ho toriany ho ten'Andriamanitra dia nampianatra sy nitory ny tenin'ny tompo tsy toy ny tenin'ny Petera sy Jakoba sy ny fariseo sy zay teo amin'ny konsily fa ny tenin'ny tompo zao rehavana malala raha marimaritra iraisana mitediavinao nefa ianao teo any an-danitra mety diso adresanao tonga tao amin'ity fandarina kely fa tsy ohatr'izao zay raha marimaritra iraisana ny ainana tamin'ny Andriamanitra isika no mila manaiky miova manaiky ho solona olo vaovao dia miditra ao fanjakan'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra miova hatramina Andriamanitra azy hatramin'izay ka tena fa tsy dia maninona tsony ary raha rasana bavy fa mety io ohatra hoe voakasika kely ny fokomantsy eo ampitoriana an'izany dia zao ny zavatra nitranga mbola tsy sapotra eo ny toritentsika any amin'ny Timoty faharoatsika zao Timoty faharoa 4 vakiko manontolo ny Timoty faharoa 4 satria misy tena mampalahelo kely ato izay mahakasika ny foko Timoty faharoa 4 diny voalohany eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty alony amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako mafy anao Paoly zany no miteny eto hoy izy Paoly
eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty aminy amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy androany mitorinteny mahazo to na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandrese lahatra mampirosi mananara mafy amin'ny faripo sy amin'ny fampianarana rehetra ao avy ny andro izay tsy azaka ny olona fampianarana tsy misy kilema fa ngididy sofina izy dia ambory mpampianatra ho azy araka ny filany ara-piala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka ivily ho amin'ny angano fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana ataovy ny asa ny evanjelisitra tanterao ny fanomponao fa izaho izy Paoly dia efa tolotra sahady raha afaka mijanona 500 tao tao izy Paoly tsisy atahorana fa indro efa tolotra sahady aho ary efa mbiakaiky ny andro felako efa niady tsara na tanteraka amin'ny fazakazahako aho ny hitahirin'ny finoana hatry zao dia tehirizina ho azy sady voninahitry ny fahamarinana zay omen'ny tompo tsara marina ao amin'izay andro izay ary tsy ho ay angy ho an'izay rehetra iny fisehoana raha ny amin'ny Paoly ry havana malala azo ny antoka renazy Paoly tsy niditra tamin'ilay fanaboriborina tsy resy lahatra tamin'izany Paoly fa tena nitazondy zaho izy mampirisika anao androany za rado rakoto salamako mampirisika anao androany ianareo mpanompon'Andriamanitra mitoritely mazoto amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana mandrese lahatra mampirisika mananara mafy amin'ny faharipo sy amin'ny fampianarana rehetra ao avy ny andro tsisy hero anareo tsony alohan'ny olona mieno ilay didy malefalefaka taty alotaria tsy misy vonina eno anao zany ary jerinareo toy any tantara teto samy Paoly tahaka ny teanapatra ny angy efa vity niava tanteraka ny fahazakazaha fa anjaranareo zao miankina aminareo io hitoy akaiza le olona hitandrina n'le didy fa sa teneninareo mavesatra be io miankina aminareo fa ozy Paoly mananara mafy andininy fa 7 soramary dia mifanaovim-boma sy avatra mazoto akaty amiko faingany ianao fa Demasy efa nandao aho satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalonika Kreska nakany Galaty Titos nakany Damalty Luka ihany no ato amiko mampalahelo be nge ty tantara ty avany Paoly dia nanana mpianatra be dia be fa rehefa tonga ny fotoana tonga teo amin'ilay konsily lehibe dia nanomboka ny zarazara ny hevitry ny mpianatra dia nanomboka ny anjaanja rery teo Paoly sy ny fahasarom-piarony amin'ny didin'Andriamanitra hany ka Demasy olona mpianatry Paoly hatramin'ny voalohany zany misy fotoana ny amin'ny Kolosiana toko 7:20 rehefa manao veloman'ny Luka i Paoly veloman izy any amin'ny Luka malalako sy Demasy any tsy adino tao anaty maro matoa tsy adino anaty maro tanana kavanan'ny Paoly zany Demasy zany fa i Demasy ozy izy efa nandao niady ve zareo nangalarin'ny Paoly ve volan'ny Demasy nangalarin'ny Paoly ve ny akanjon'ny Demasy sy ary avy any amin'ny Demasy ny olona i Demasy tia izao fiainana izao dia lasa nakany Tesalonika iza moa Tesalonika inona moa ny tanànan'ny Tesalonika ny tanànan'ny Tesalonika dia tao amin'ilay nitorian'ny Paoly nanavoazan'ny Paoly ny fitorinany amin'ny Jesosy Kristy sy ny amin'ny fiaviany satria dia olona tanaty fisalasalana ny mponina tao Tesalonika dia olona nare filazantsarainy fa ny salasala ny amin'ny fahamarinana ny salasala
ino sa tsy ino. Tesalonianina voaloha Tesalonianina faharoa fampirenana ny olona sy fananganana ny finoan'ny olona ho amin'ny Jesosy Kristy. Tanaty salasalana nandaniany Paoly ny andro ny Tesalonianina voaloha Tesalonianina faharoa ny kenezany aina fatratra mba hampivafon'ireo olona ireo ny ovafo ny olona atao Tesalonika. Fa i Demasy kosa vita ny konsily lehibe nanomboka ny hevitry Demasy. Mbola atao amin'ny Demasy ny fitiavana n'izao tontolo izao. Za te hitenanao sy ampitandranao androany. Raha marimaritra iraisana ny tediavinao amin'izao tontolo izao, tonga dia teneniko anao mandra-piona ianao fa lasa amin'izao tontolo izao. Tsy mbola nisy olona nanao marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao ka izao tontolo izao ny voatarika ao akaty amin'Andriamanitra. Fa ny avaty amin'ny ilany voatarika ho any amin'izao tontolo izao. Nofo angetsika riavany. Vokatrin'ilay fanaboriborina marimaritra iraisana niendaka tsikelikely ny mpianatra. Lasy Demasy iverina ho any amin'ny fisalasalana. Olona efa resy lahatra ny ary nitory tamin'ny Paoly tany ampigadran'ny Paoly tsy namangy tamin'ny tsony Demasy. Navela amin'ny tany Paoly. Noho n'inona mavetsatra loatra Paoly a. Te hiverina ho any amin'izao tontolo izao. Iny amin'izay Demasy niverina nangatsika. Niverina any amin'ny fisalasalana any Tesalonika. Ary izy ny anankiray Kreska. Aiza izy teo? Demasy izy izy efa nandao any satria ity izao fiainan'izao izy karazana nakany Tesalonika. Kreska nakany Galatia. Iny koa zany Kreska izay efa resy lahatra. Notoriany Paoly ditin'Andriamanitra reo resy lahatra tena mijoro reo a. Inona moa no nampiavaka ny Galatia. Any Galatia, ny olona tany Galatia dia olona ao anaty ino moa zany olona mbola tena anaty fijangajanga. Zany mahatonga ny any amin'ny Galatiana olona tena ratsy ny any Galatia. Olona tena hoe tia izao fiainana izao tontolo izao a, mbola mpanompo sampy a, mbola mijangajanga. Dia inona zany? Tany ny any Kreska. I Demasy tany mihitsy ny tanindrazana tany Tesalonika. Ny Tesalonika mantsy ny dikan'ny Tesalonika dia hoe fandresen'ny sandoka. Ao Tesalonika zany ny zavatra sandoka rehetra mandresy daholo. Raha isokely zay a, ny dikany hoe Tesalonika dia fandresen'ny sandoka, ny zavatra sandoka rehetra no mandresy. Ny zavatra tena marina tonga dia resy. Vola sandoka zany, ao vola mandeha vola sandoka. Ny reny contrefesson reny zany ohatra hoe vita sinoa hoe kiraro tenisy Reebok, dia misy Reebok vita avy any Chine, reny no mandeha ao. Samsung tsy le tena izy fa Samsung vita sinoa, reny no mandeha ao. Fandresen'ny sandoka. Ao Tesalonika zany tonga dia fampianaran-diso tonga dia ao mety. Raha anao fampianaran-diso tonga dia ao Tesalonika. Niverina anakany Demasy. Kreska miverina any amin'ny tanàna ratsy any Galatia. Ary raha vita an'izay hitotosina ka ny Dalmatia. Lioka sisa nijanona teo. Mianatra izy mba eto aty marika ao izy. Averina aty marika fa zaha rery sisany aty. Zao riavana malalana. Ny zavatra tiako ampahaizana anao androany dia izao. Nanao be Paoly a teo amin'ny fanompona. Tena tsy nikely soloka ary tena nikely aina i Paoly ampijoroana ny fanamarinana. Tsy nisy nataon'ny Paoly ambony no fitandremana didin'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Maty any Paoly, mbola tsy maty koa izy, dia efa miverin-dalana ny sasany tamin'ny mpianatra. Volazany tantara fa vao rehefa maty Paoly, tsisy tamin'ny mpianatry Paoly tafajoro, miverin-dalana daholo. Misy tamin'ny mpianatry Paoly verina nanompo sampy tanteraka mihitsy. Satria hitanareo toy an'ilay tany amin'ny konsily tany amin'ny asany apôstôly toko faha 20, ny toy an'izy rehefa niditra amin'izay ny olona, navela niditra tao amin'ny tempolo ny olona, mbola miaraka amin'ny fomba ny any, tsy mivesarana intsony le fomba hatramin'izay.
sy ny forana ntsony dia niditra tao nomboka niditra sy kelikely tao amin'ny tepoly a ny finonom-poana sy ny anganoangano le lasa rotiny amin'ny paoly. Hitanareo ho avy zao ny volana desambra, ho avy zao ny 25 desambra. Izy Demasy be tabe fanao veloma amintsika amin'io akaikikaiky volana 25 desambra eo a, ohatry ny isa taona eto amin'ny fandarinandramoka izao tsy maneky idirany anganoangano anatin'ny tepoly. Ny fotoana betsaka indrindra tsy ahitantsika an'ireo olona be dia be hitantsika eto ireo dia manomboka any amin'ny 15 desambra rehefa manomboka hitorytsika fa tsika tsy mankalaza krismasy, tsy mankalaza ny 25 desambra. Nanomboka niditra tany amin'ny tepoly dia nanomboka niditra tsikekely ny fanompontsampy nefa rany fanompontsampy tanteraka ny tao amin'ny tepoly. Ary betsaka tamin'ny mpianatra tamin'izany, mpianatra ny mpianatra tena lasa niverina nanompo sampy, lasa nanompo sampy tanteraka mihitsy. Inona ny vokatra marimaritra iraisana? Very ny fahamarinana. Ny tena marina dia izao, maty Paoly. Maty ny mpianatra, martyra. Ny sezan'ireo fa any amin'ny lanitra miandry azy ireo. Efa namboarin'i Jesosy sy ny fitoeran'izy ireo. Raha maty Paoly, ny kely aina i Paoly, vaky sambo Paoly, nokapohana Paoly, novonoana i Paoly, natao tany ampontsy Paoly. Tsy ho an'ny Demasy ry avana. Tsy ho an'ny Demasy ary tsy ho an'ny Kreska. Ao amin'ny Paoly. Raha maty Paoly, nijaly Paoly, ho anazy ny nafatesany. Tsy ho an'ny havana, tsy ho an'ny namany akaiky, tsy ho an'ny lalàny, tsy ho an'ny Demasy, tsy ho an'ny Kreska, tsy ho an'ny Lioka, tsy ho an'ny Marka. Ao amin'ny Paoly. Manompa an'Andriamanitra ianao zao. Manompa an'Andriamanitra ianao satria manino? Satria manompa an'Andriamanitra ny havanao? Satria manompa an'Andriamanitra ny zanakao? Mbola teteny aminao ary ao avy ny fotoana ianao rery sisa manompa an'Andriamanitra eo. Fa topoy Andriamanitra. No avinao, tsy ho avy ny zanakao, tsy ho avy ny dadanao, tsy ho avy ny mamanao, tsy ho avy ny vadinao, fa no avinao no katsahanao amin'izany. Ravoravo Paoly ny azy izy, zahay fa handeha. Efa kaiky ny fialako izy izy a, fa zahay fa niady tsara. Fantatro fa efa miandry anazy saky tonandro. Mba azonao tsara vera amin'ny firy taona nanompono an'Andriamanitra ny taritina ampianaranao olona. Fampianarana ray, latabatra boribory anankiray, le tavina marimaritra resaka, nampiala ny olona rehetrarehetra. Ianao aza miala amin'izany. Asa miala. Iza pitranao tatambatra boribory, ny tenin'Andriamanitra marina hatramin'izay ka ho mandrak'izay. Ary tsy nanenon'Andriamanitra nametraka ireo didra ireo teo amintsika, mitandrimantsika. Mety ozy isika hoe mavesatra loatra, raha fantatr'Andriamanitra fa mavesatra loatra. Raha fantatr'Andriamanitra fa mavesatra loatra. Raha fantatr'Andriamanitra fa mavesatra loatra io, dia tsy nomeny antsika. Nga Andriamanitra ny havana isakana lalantsika fa ny an-danitra dia atao izay asavitra an'io dia tsy tapiritsika. Izay ahatonga antsika ny an-danitra ny atao. Andriamanitra tena niteny raha misy manala nyity laza tamin'ity teny ity izy dia za mba hanala ny fahasoavana. Vakitsingiza ny teny zany. Raha any amin'ny Apokalipsy 2:20 andiny 7. Za manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana ity amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra nampy ny loza voasoratra ao anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra ireo tenin'ireo amin'ny bokin'ny faminaniana, dia solon'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanana masina dia izay zavatra voasoratra ao anatin'ity boky ity. Za tsy fantatry inona nahatonga ny Petera sy Jakoba resy lahatra niaraka tamin'ny olona tao anatin'izay. Aza dinao 12 mpianatra. Tsy hoe misy anankiray miteny aminao hoe andao marimaritra iraisana dia andeha ianao. Fa na anankiray koa ary sisa no miteny aminao hoe mijoroa dia mijoroa ry havana. Tianao Jesosy. Mila vavarainao ny tenin'Andriamanitra androany. Io ny efa nitahin'Andriamanitra antsika. Io no torintsika mandrakizay. Tsy mbola nitondra loza sy atambo teo amin'ny fiainantsika ny fitandremantsika didin'Andriamanitra. Ahoana
Vizatavantsika marimaritra iraisana amina. Azo melo tsy ny olona raha hitady marimaritra iraisana fa tsy mbola miainana izany. Fa raha za manokana ny anontanianao, didin'Andriamanitra no natoy izao fiainana. Ary didin'Andriamanitra ny karako any amin'ny lanitra io ny avana malala. Tsy hitady marimaritra iraisana amin'izany satria fantatro fa tsy mety amin'Andriamanitra izany. Marimaritra iraisana azon'Andriamanitra natao tany amin'ny voalohany tany amin'ny famoronana raha ilaina izany. Fa fantatr'Andriamanitra fa ireo ny mahasoa antsika. Le verset farany teo Apocalypse 22:18 io efa nisy nanoatra eo ambony eo. Apocalypse 22:18-19 ilay farany teo. Io ve le tinerika antanina teo? Alléluia. Hotahiny tokony antsika rehetrarehetra. Aza miverina ny Tesalonika ry havana. Raha eto ianao miaraka aminay, marina ny fampianarana efa mipoitra zao any Tesalonika falesen'ny sandoka. Demasy feno vahoaka dikany hoe Demasy. Miverina ny Demasy. Metabe nanaraka azy miverina. Ary mifeheziny Demasy satria dikany hoe Demasy be feno vahoaka. Feheziny Demasy amin'izay. Efa azo fahalalana kely izy fa zay ratsy ny esorina, zay tsy mety aminy dia ny esorina dia feheziny tamin'iny ny vahoaka. Betsaka ny olona tsy mahalala tsony an'izany atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Ary etretin'ny olona amin'izao fa zany sitrapon'Andriamanitra zany tsy voatery atao tsony. Latabatra boribory marimaritra iraisana. Sao zany ny averentsika ravana. Za matoky sy mino fa voatazominao ny fampianarana. Maty amin'ny Paoly Paoly voavonjy jereo ny anjaranao. Tindreo ny fiainanao. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Mangataka amin'Andriamanitra tsika hoe Andriamanitra misaotranao ahako. Misaotranao Andriamanitra fa hatreto alohan'Andriamanitra tsy mba nataonao navesatra taminay izany. Tsy navesatra aminay ny didinao tompo. Maminay ny didinao Andriamanitra. Tena maminay Andriamanitra. Ary noho ny amin'ny didinao dia jereo angeny fiainanay Andriamanitra. Move ratsy ny fiainanay. Move potika ny fiainanay. Move tena lasa fadiran'ovana izahay. Hatramin'ny hitandremanay ny didinao, tsy tompo. Tsy tompo. Tsy tompo aho. Tena nitahinao ny fiainanay. Nahita izay nahitanao Jehova. Nahita izay nahita ny didinao Andriamanitra. Maminay ny didinao. Mbola tia antany ianao izay androany. Inona mbola tianao ho tandremanay. Jehova, marina fa misy mavesatra. Marina fa mifanohatra amin'ny nofinay tokoa izay tianao Andriamanitra. Tsy mora aminay ny miala amin'izao tontolo izao. Fianao ngeny nanome anay fanamasina, nanome anay hery, ahafahanay mandositra ny fakapana. Ahafahanay manohatra ny fakapana. Saotra Jehova Andriamanitra. Teo any an-danitra izay. Etsy tery hozy ianao Jesosy ahy. Etsy tery lalina makany an-danitra. Nahoana no eritreretinay ho mora? Ahoana no eritreretinay fa tsy finanana hena aterina amin'ny sampy sy ny tsy finanana raha sy ny tsy finanana zavatra kendaina ary tsy fitsangatsakana ihany. Fa na dia nilay ny asa Jehova Andriamanitra tsy tokony ataonay. Ny ray aman-dreninay tokony ho hajainay. Tsy tokony ekohaka amin'ny sarin-javatra voasikotra izay. Saingy tsy voateny tao anaty latabatra boribory izany dia tsy maninona amin'ny olona nge Jehova amin'izao fotoana izao hoe ny sady mivavaka no ekohaka amin'ny sary vongana Jehova. Fa mieritreritra izany olona izany fa ho any an-danitra izy. Ho any amin'ny fiainana mandrakizay Jehova. Aza velanao voafitaka izany ny olona tompo. Aza velanao ho tahaka ny Demasy sy Kreska sy ireo mpianatra rehetra izay nandao ny filazantsara ny fahamarinana izay nampianarin'i Jesosy tompo. Aza velanao Andriamanitra. Mangataka eto anatrehana amin'ity androany ity tompo Andriamanitra. Omeo hery izahay. Omeo hery izahay. Fa tsy mora ny mandresy lahatra ny olona. Tsy mora ny mitory tompo. Tsy mora ny mampijoro ny olona amin'ny fahamarinana Jehova. Sarotra. Nefa teo foana ianao
nampaheranay foana ianao. Ankehitriny Jehovahandriamanitro, ankalaza ny fahen'ny taona ny fandarana andramika izao amin'ny volana janvier. Teo foana ianao. Raha namelanay irery ianao, tsy mbola tonga teto izay androany. Ary raha ohatra Jehovahandriamanitro tena hoe namevanina zany didinao zany, tsy izao ny fijoron'ireo ankizy ireo. Misaotranao fa misy amin'ireo ankizy ao amin'ny groupe izay maharesy ireo Jehovahandriamanitro, tsy azo atao nininona ntsony amin'ny didinao. Vonina fohy ny zavatra rehetra hitandremana ny didinao. Misaotranao fa tsy nampianatra anay anisy latabatra boribory, anisy marimaritra ianao Jehovahandriamanitra raha namorona izao fandarana izao zahay. Nanay misy miteny hoe ohatry ny masika loatra angamba, ohatry ny mafy loatra angamba ny fitondrana olona. Tompo, zany koa ngeny nitondranao anay, ary fantatra efa nahasoa. Raha naharatsy ny fiainanay zany, nampanalavirianay ny olona. Fa lalam-pamonjena no naseho anao tamin'ny alalan'ny fitandremana ny didinao tompo. Lalam-pamonjena Jehova. Saotra Jehova. Mehoery zay. Marefo izahay, olombelona izahay, fa omeo hery. Meo anay zany iositra tao amin'ny Paoly sy Barnabasy. Niezaka nandresy lahatra ny olona tamin'ny asa fitoriana sy ny fijoroana vavolombelona, vokatry ny fitandremana ny didinao, vokatry ilay filazanjaranao tsy mitapoka Jesosy. Mehoery zay fanamasina. Dia raha ny anaranao Andriamanitra tsy toa avy aminao ny zavatra rehetra. Maondera laza saotra sy voninahitra mandrakizay. Saotra ny amin'ny toriteny androany, saotra fa na dia seky tapaka, tsy navelanao tapaka Andriamanitra. Misaotra anao satria misy teny any ambadimba, misy olona any ananany nidirany izany teninao zany anatin'ny fony, ho anao any voninahitra. Saotra Jesosy io. Ny vozany afafandroany tsy azo nytevolon-tsaingoana na litera ray aza. Fa na dia anatin'ny toromason'ny lalilazany olona izay nieny tety androany, dia ho tsakotsako an'izany toriteny zany izy, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Misy saotra Jesosy io. Halleluia. Amen. Anao ira anankiray tsika dia aveo hivavaka ny anankiroa anatin'ny groupe izay maharesy. Amen. Be
Santo Jesús malalo teras makalaza nozaira masara dito sota le tona mena wana ndwana sota da menu katamarena Jesus ya fena no pena nai arum sota mbola men ten mam kuzaita msoho ni Jesus malalo zetenewe ma tenewe mam Jesus sati Jesus malalo te antane no fona zewe bola yina tino tandre manaire masno bola yina tino tandre manai sati jan Jesus malalo nasuanai zani fikira na yang nawet te antane fona zewe Jesus yina tita kuno bola tino tona sati zai Jesus ya tenewe chimet ke tenewe malut tenem zatul zai ten neven red sai ta pure red sai mana chunan dina peta kan Jesus manalo am sawan sapata so barina am sapata stika tenewe mapalayen Jesus manalo pan red sai tenewe navana wala tar na sa sabata na so kati tenewe dirana sa kalazana yun osan msoda no patstapa kan tona na iteto msoda na connection msoda na palupun no tendrena nela ni sero na tampiderena na tampiakufa na tamtenau tenewe dirana no osan kaketiza ya no vade tatatia no teso malalo yindi sa itar na zandit na zan mandak sa yindi sa naraka no fona iritenen fona sa ire maslo itenen pona zai Jesus malalo we ina mbola sita puno tino wata omnai kasi pona zai tena we ato ftara tena mzutulzo zai Jesus malalo ato tena we ufanda mzutulzo zani fa marina no sini did no zani izanu atana no revoltunga na mlaon lantino izanu tena na no mlaon lantino batisu disantara lentana didno lentana sa famarina no san iterana eno fona Jesus malalo ni fiaina no meno onai iterana eno fona Jesus malalo sati de tena we fituru na babulu bello fona pena na yena na yam so pandara na dam kazao so magaga magaga fana de killer so fona na zona de killer so yetom so pandara so never tena ne uno Nierno, ane una na tarano, en una vava literana eno kitini msota no zai na mtrere amna natketetu msota no zai sati tenawe na tono na detara tona re ita feno no na tone kuma sma katam so de derane na sante funata umena eno mandak sai peris fona zai so sai asabela na resi gondar pa pictom now Sota Jesus malalo vunata tulta na mataksa hallelujah amen amen merabasika rehetra natatra zao any sabata teto androany
Miarabantsika koa navita andro sabata androany efa malala iaraka vavaka atsika. Ry Jehovah-Andriamanitra tsara indrindra idera sy misaotra anao zahay no zava-tsoa nentinao teo aminay fa vita soamantsara sabatanay Jehovah-Andriamanitra misaotra amin'ny herinao masina rehetra zay Jehovah-Andriamanitra ny herinao masina mamy ny toro-teninao teto Jehovah-Andriamanitra zay nidesy ny mpanomponao Jehovah-Andriamanitra mahery izahay Jehovah-Andriamanitra ray malala izay ianao nanao ny tany sy ny lanitra nanamasina andro fahafito Jehovah-Andriamanitra apetraka ampelantananao Jehovah-Andriamanitra ny ray aman-drenay Jehovah-Andriamanitra pastera mivato izay mampahita izay foana isanandro mananatra izy ireo Jehovah-Andriamanitra tsy mamela izay ireo Jehovah-Andriamanitra io saotra manaranao masina Jehovah-Andriamanitra ireo izy ireo nampiasainao Jehovah-Andriamanitra hanavodina nay any amin'ny ratsy Jehovah-Andriamanitra niditra mitsara ny tanana didinao Jehovah-Andriamanitra ampitomboany ohatra izay mifanady ny tompo ray malala apetraka ampelantananao Jehovah-Andriamanitra mena fitahina sy fahasoavana matendrika isanandro izy ireo tompo ray malala Magandang bebe ko. Manapavyayan ng rolancha ni Jesus Christi itong panjaka. Apir ka pala sana ng grupo sa Marias Jehovah-Andriamanitra. Fakatukuan sa tiyan o Jehovah-Andriamanitra. Sirong-sirecha panara ka na ito premalala o. Ano Jehovah-Andriamanitra. Ang amiya si tanja kizirewa sa vila kizisiro Jehovah-Andriamanitra sa mera asa tawe muray verna isiro Jehovah-Andriamanitra ninina fiturian et Jehovah-Andriamanitra fanimar na dia mapangidid sus na Jehovah-Andriamanitra marnulam tene anggan bavian sa fiturian na dia Jehovah-Andriamanitra sa dia mula sifatan man na premalala misaotra Jehovah-Andriamanitra fataonao hiaraka aminao isanandro zay miaraka amina didinao zay Jehovah-Andriamanitra nasa didinao zay tompo ray malala tinerinay Jehovah-Andriamanitra mangataka amin'ny fanay masina zay tompo ray malala ampia zay rehetra Jehovah-Andriamanitra tsy ala aminao Jehovah-Andriamanitra mandrapahavianao eny amin'ny rolanitra Jesosy Kristy tompo mpamonjy mamindrafo aminay tompo ray malala satria Jehovah-Andriamanitra ray anaminao ny hery rehetra Jehovah-Andriamanitra anaminao Jehovah-Andriamanitra ny mampahery Jehovah-Andriamanitra ray malala tsy mahafoy izay ho very anao tsy mahafoy izay zanak'olombelona very anao Jehovah-Andriamanitra ray malala Andriamanitra tsara indrindra anao be voninahitra tokoa sabata apetraka ampiasananao koa Jehovah-Andriamanitra reo namanay sy hafanay mbola tsy mahalananao Tompo-Andriamanitra indrindra fanena Madagasikara Jehovah-Andriamanitra ampio izy ireo tompo ray malala tsara indrindra kasi ho tagnany fony izy ireo tompo ray malala batisa Jehovah-Andriamanitra hitsenenanao amin'ireo lanitra tompo ray malala tsara indrindra mankasitrika Jehovah-Andriamanitra ray ho anao ray ihany midera sy voninahitra ho anay kosa fitahiana fahasoavana fiadanam-po fiadanantsaina ary ny valim-bavaka Jehovah-Andriamanitra ray eo mankasitrika mankatelina Jehovah tsara indrindra tsy fontagnanao fa mahavontsy ny talovina sofinao fa mahareza rehetra angatany astoriany aminao tompo ray malala Andriamanitra tsara anao bendrafo tsara anao tompo ray malala Halleluja amen Halleluja makasitraka azy amin'ny rahavavy tsy eto anatin'izany vavaka mamy sady matsiro misaotra betsaka anareo rahavavy ranabavy ama sy ranabavy soameva nozozikatsika tontolo atsika eto anatin'izay vavaka mamy sy matsiro solotena ny groupe zay maharesy zay androany manandriamanitra ny voninahitra anao ila fiderana anakiroatsika irahantsika amin'ny groupe zay maharesy maranatsika mpifaliana an'izao raha androany anao mety omena anay ka maheno olona mitomany aza raisinao hoe mampalahelo ny fivavahana fa zany atao hoe folo olona voakasika sy voatsindro ny ten'Andriamanitra tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina ny fotorotoro sy mangorakoraka ry izy maravavy anao ila fiderantsika zao ila fiderana anakiroa maranatsika ny fotoana dia manasa anareo iaraka amin'ny groupe zay maharesy ao anatin'ity fiderana izay iarahan'androany iarahanao amin'ity groupe zay maharesy zay mameratany miara amin'ny tenan'Andriamanitra amin'ny menakavo kely Halleluja eo atsika Aiza
Janona farany teo erika koa ny andomboka ireo aveo irany faraparany ary raha atsika amreto raha lasana bavy mafinaritra mafana fo fanompona ny tompo reto irany faraparany amarana atsika ny fotoana halleluja eo ihany tsika eo ihany erika mimakomana nareo zay mbola tsy niseo teo awa I'm
Ranabapangel Pagency sy Eli Pagency zanany ny fotoana mamy fotoana antsika ndray raha amin'ny alatsinainy amin'ny sivra sasany anaty afaka fiambenana tapitra ny fiarahantsika eto amin'ity live ity fa ny fiarahantsika mbola afaka mitoira miditra mien'ny akiradio ianao akiradio.radio234.5.com dia mamy fotoana antsika tahiny tompo daholo bonne semaine daholo dia mahereza momba antsika Andriamanitra sotra nareo nahatra ny hatramin'ny farany alleluia amen.